Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fanontaniana mipetraka amintsika tsirairay manao hoe: tianao ve ny hiditra ao amin'ny paradisa avy hatrany aorian'ny fahafatesanao? Mazava ho azy fa eny ny valitentsika rehetra satria maniry sy maika hiditra ao anatin'izany paradisa zany isika rehetra. Noho izany, raha akaiky ity tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama amin'ny hadis rehefa niteny izy manao hoe: man qaraa ayat al-kursiy fi dubri kulli salatin maktuba lam yamna'hu min dukhuli al-janna illa an yamut. Nizaniza hoy mpaminany sallallahu alaihi wasallama mamaky ny ayatul kursiy aorian'ny soala rehetra zay ataony, ireo soala obligatoire, dia tsy misy ny manakana an'izany olona zany hiditra ao amin'ny paradisa raha tsy ny fahafatesana. Raha hazavaina tsara izany tenin'ny mpaminany zany dia raha ohatra ka ny olona anankiray zatra mamaky ny ayatul kursi aorian'ny soala fajr, dhuhr, asr, maghrib, aisha, dia tsy misy ny zavatra manakana an'izany olona zany ary tsy misy zavatra andrasany tsy hidirany ao amin'ny paradisa raha tsy ny fahafatesana tonga eo aminy. Aorian'ny fahafatesana dia miditra avy hatrany any amin'ny paradisa izany olona izany. Petraka ny fanontaniana hoe: inona izany ayatul kursi izany? Ny ayatul kursi dia andininy masina manandanja sy lehibe indrindra ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Izy io dia hita ao anatin'ny suratul Baqara izay vakina milazalaza ny haja mamboninahitry ny tompo Allah ary voninahitry sy ny fahefany ary ny fananany an'izao rehetra zao na any an-danitra sy ety ambony tany. Vakina ihany koa ny ayatul kursi mialohan'ny atoroan'ny olona anankiray sy tsofiny amin'ny vatany, satria io ayatul kursi io dia miaro mandritry ny alina manontolo ary mandroaka ireo fanahy ratsy izay mialokaloka atsika. Ho anao ihany koa raha sendra malahelo, raha sendra matahotra, na ihany koa misy olona eo akaikinao tratran'ny fanahy ratsy, ambala-velona, devoly, mihetsika an'izany zavatra izany, dia ny ayatul kursi no vakio aminy fa handositra sy hiala avy hatrany ao amin'izany olona zany ny fanahy ratsy sy ny devoly. Noho izany azadiny ny mamaky ny ayatul kursi isaky ny vita soala ary ihany koa mialohan'ny matory dia azadiny mamaky an'izany, na mahatsapa tsy amin'ny forme anao, na mahatsapa matahotra, na mahatsapa stressé, na mahatsapa somary voahelingelina, vakio ary tsofa amin'ny vatanao, tsofa amin'ny zanakao ihany koa izany ayatul kursi izany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.